HALELOIA. Mbola fandreny tena koa mbola fanatritava aminareo indray afaka ifampahiry amin'ny alalan'ny tenan'Andriamanitra tsika androany. Alohan'ny zavatra rehetra dia andeha isika hametraka ny fotoana eo mbola tanan'Andriamanitra. Mba ny fitarihan'ny fanamasina izany. Ivavaka isika tompoko. Sotranao izay Andriamanitra rany tsara indrindra ho. Nohony amin'ny famotramponao sy ny fitiavanao mbola nomenao fotoana, mbola fana indreny mbola mianatra ny teninao, mifampahiry amin'ny alalan'ny teninao androany. Fanamasina tario izahay ary mionay fanamasina ny fo mahay manetry tena mandray ny teninao, ompiainy mpakatoy izay fa tsy mpanadiny ny teninao. Misa fanamasina ao am-poniny tsy tsiraray avy, dia ifafazo amin'ny ranao ny teninao, ifafazo amin'ny ranao izay tsy tsiraray avy amin'izao fotoana izao. Misaotra Kristy Jesosy Tompo amin'ny anaran'ny naovana izany vavaka izany. Amen. Androany tsika dia hianatra hijery ny amin'ny hoe manahoana moa izany hoe fahamasinan'Andriamanitra izany. Andriamanitra dia masina ny tompo Andriamanitra tsy toa dia lay taloha, lay ankehitriny ary lay ho avy. Natioran'Andriamanitra ny fahamasinana, natioran'Andriamanitra ny fahamarinana. Andriamanitra masina izy, Andriamanitra marina Andriamanitra. Andeha isika aka ohatra, isintona ohatra anankiroa ao amin'ny Baiboly. Tiako marihana foana fa araka ny voalazako matetika teny hoe ny tenan'Andriamanitra rehetra sy zaraina dia mifototra amin'ny Baiboly izany, mifototra amin'ny soratra masina, tsy mibazea amin'ny opinion'olombelona fa mibazea amin'ny tenan'Andriamanitra irery ihany. Ko andeha isika sintona ohatra anankiroa manahoana moa izany hoe fahamasinan'Andriamanitra izany. Ohatra roa no ndeha raisitsika, dia ny ohatra voalohany dia rehefa niantso any Mosesy tao amin'ny romen'Andriamanitra. Dia fakitsika ao amin'ny Exodosy 3:5 sy ny 5 no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mosesy niandry ny ondry amanosiny Jetro ravozany mpisorona tao Midianina. Dia nitondra ny ondry amanosiny tany ankotry ny efitra nakano repa tendrombohitr'Andriamanitra. Ary hoy izy, aza manakaiky ity, esoriny kapanao amin'ny tongotrao, fa tany masina io hijanonanao io. Mampiseho ny fahamasinany Andriamanitra. Nahoana moa ny tenan'Andriamanitra hoe esoriny kapa amin'ny tongotrao fa tany masina hijanonanao io? Satria haitsika tsara fa ny tantaran'ny Mosesy rehefa namono ilay lehilahy Egyptiana tany Ezipta izy, dia nandeha nandositra nakany any Midianina ary dia tonga niandry ny ondry amanosiny Jetro ravozany izany. Masina loatra Andriamanitra. Rehefa teo anatreny izany fahamasinan'Andriamanitra izany, dia toizantsika amin'ny 5 dia hoy izy, izao no Andriamanitra nydrazanao, dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Dia nisaritava Mosesy, manatahotra hijery an'Andriamanitra izy. Masina loatra Andriamanitra. Mosesy mieritreritra hoe tsy nisy nahita ny zavatra nataony. Andriamanitra nefa ilay Andriamanitra miondrika mijery ny ataon'ny olombelona, mahita ny zavatra ataon'ny olona dia miafina azy. Mosesy mieritreritra fa tsy nisy nahita ny zavatra nataony satria nasitry ny tany anaty fasika ny fatin'ilay Eziptiana. Nefa Andriamanitra tsy misy ny zavatra miafina eo anatren'Andriamanitra, miharihary eo anatren'Andriamanitra ny ataon'ny olona rehetra. Mampiseho ny fahamasinan'Andriamanitra fa tsy afaka manantona fahamasinan'Andriamanitra raha mbola misy fahotana eo amin'ny olombelona. Tsy misy olona mahazaka ny fahamasinan'Andriamanitra raha mbola mitohitra ao anatin'ny olombelona. Tsy misy nofo mahazaka izany fahamasinan'Andriamanitra izany. Ny ohatra faharoa jerentsika indray koa dia Isaia mpaminany izany. Vakitsika amin'ny Isaia 9:1-9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny taona nahafatesan'ny Uzia mpanjaka, no nahitako ny tompo nipetraka teo amin'ny seza fiandrianana avo sady manerinerina, ary nebaneba ny akanjony na feno ny tenimpolo. Ary nanandrany feony izy ka nifamaly hoe, masina, masina, Jehova tompony maro, engy ny voninahiny ny tany rehetra.
andiny ny fahadimy. Dia hoy izao, losako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako fa ny mpanjaka dia Jehova tompony maro no efa hitany masoko. Rehefa teo anatrehany izany seza fiandrianan'Andriamanitra izany, teo ny lohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, nahitany seza fiandrianan'Andriamanitra, voninahitran'Andriamanitra Isaia mpaminany, dia ny conscience tao anatiny dia nahatsiaro fampanota malotomolotra ny voalazany araka ny voalazan'ny soratra masina. Jirin'i Jehova ny fanahany olona, itsinjova ny hevitrevitra rehetra ao am-pon'ny olona. Hitan'ny Jehova Andriamanitra fa malotomolotra Isaia mpaminany, ka ny conscience ny Isaia mpaminany mihitsy dia nanaiky izy fa malotomolotra ary mitoetra amin'ny firenena malotomolotra izany. Natiran'ny olombelona ny désir rehetra mivoaka am-pon'ny olona. Jesosy mihitsy ny efa nitenina nanao hoe zay rehetra miditra ao am-pon'ny olona no vavan'ny olona no mahaloton'ny olona, fa izay mivoaka ao am-pon'ny olona izany. Araka n'izay voasoratra ao amin'ny Marka 7:1-8 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony ny voan'ny sain-dratsy, dia ny fitsangatsangana, ny halatra, ny vonoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolopo, ny fitaka, ny fijejojejona, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avinavina, ny fahadalana, izany zavatra rehetra izany no mivoaka ao am-pon'ny olona ka maloto ny olona. Andriamanitra mihitsy ny defa niteny fa tsy mba napaka mandrakariva ao am-pon'ny olona ny fanahy, satria ny fon'ny olona, ny sain'ny olona dia ratsy any mandrakariva. Kanefa tadio fa Andriamanitra dia Andriamanitra masina, Andriamanitra masina ny Andriamanitra izay vavahantsika. Dito nomen'Andriamanitra ny olona ny anana fahamasinana, miantso antsika Andriamanitra ho masina tahaka azy. Ho indrindra ny voalazan'ny soratra masina, andeo jerentsika ao amin'ny Petera 1:5-5:20 sy 9:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny teny izany. Fa araka ny fahamasinana ilay miantso anareo dia aoka mba ho masina ianareo, satria masina aho ho Jehova tomponareo. Ho masina ianareo satria masina aho ho Jehova tomponareo. Didy antso men'Andriamanitra antsika izany. Ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ihany koa dia ny anamasina antsika. Ho indrindra ny voalazan'ny soratra masina araka izay voasoratra eo amin'ny Tesalonianina 1 dia ho jerentsika indray Tesalonianina 1 Tesalonianina 1:4-7 sy 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny anamasina anareo. 7 Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotona fa amin'ny fahamasinana. Fa izay mandà dia tsy olona no nilaviny, fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy masina. Amen. Mazava izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy izao izay miteny ho laviny ny olona izay mandany fahamasinan'Andriamanitra, fa izay Andriamanitra izay manome ny fanamasina mihitsy, satria natiran'Andriamanitra ny fahamasinana. Mila fisarahana amin'ny ota raha te hitoetra eo amin'izany fahamasinan'Andriamanitra izany tsika. Mila fisarahana amin'ny ota. Dia tsy jerentsika indray eo amin'ny Korintianina 2:5, Korintianina 2:5-7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mivoa eo aminy ianareo ka misaraha aminy ho Jehova, ary aza manendry izay tsy madio, ary izao dia andray ianareo. Mivoa eo aminy, misaraha aminy, asen'Andriamanitra mihitsy antsika. Miala amin'ny ota, miala
amin'ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Isika tsy namana izao tontolo izao. Jesosy mihitsy nefa miteny ka nanao hoe izao tsy namana izao, tsy namana izao tsy namana izao tontolo izao Jesosy. Isika koa izany dia tsy namana izao tontolo izao. Tsy ao amin'izao tontolo izao isika fa ao amin'ny Kristy Jesosy. Mila changement de position zany tsika. Mandao an'izao tontolo izao fa kosa mijery an Kristy Jesosy tombo fonotsika sy famonjena antsika. Haleloia. Amen. Manaraty an Jesosy. Mandao ny passé, mandao ny lasa, mandao ny ratsy rehetra fa kosa mitodika amin'ny Jesosy, mitodika amin'ny famonjena sy vita an Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Amen. Zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy manamasina ny tenany ho madio sy masina. Amen. Tsy afaka ny anana fifandraisana amin'Andriamanitra isika satria isika olombelona dia tadio fa nandova ota isika tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. Noho izany dia mila fibebahana izany raha te anana fifandraisana amin'ilay Andriamanitra masina isika. Tsy afaka nanadio ny tenantsika amin'izao nefa isika tsy amin'ny herintsika na amin'ny fahalalantsika no ahafahantsika hoe anamasina ny tenantsika fa izao mila ny ràn Jesosy isika. Mila ny ràn Jesosy tika anadio antsika ho afaka ny ota sy ny tsy famarina rehetra. Mila manao dingana ny olona anankiray manantona ary mandray ampinoana ny ràn Jesosy mibebaka miaika ary mandray ny ràn Jesosy ny asa-pisoronana zay vitan Jesosy tao Kalvary izany. Tadio fa Jesosy tsy amin'ny azo fijaliana tsony Jesosy efa petraka eo tanakavan'Andriamanitra raha izy fa te mandray ampinoana fotsiny nataontsika mandray ampinoana ny ràn Jesosy, mandray ampinoana famonjena zay vitan Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Ny olona efa voasasany ràn Jesosy no mariny Jesosy tamin'ny finoana rery ihany no afaka mifandray amin'Andriamanitra masina. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 9 ndendreo jerentsika Korintianina voalohany toko 9 andininy 2:10. Vakitsika izany. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nohamarinina ianareo, efa nohamasinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra antsika. Amen. Ny ràn Jesosy nefa nampiavana antsika tamin'Andriamanitra ray. Amen. Dia toisantsika izany teny izany hoe rehefa masina inatrin'Andriamanitra tsika, rehefa ràn Jesosy nefa nampiavana antsika dia izao Andriamanitra dia andray ianareo indray. Indrindra izany ao amin'ny Korintianina faharoa toko 9:20 toisantsika izany. Ary izao dia andray ianareo ary horainareo aho ary ianareo zanako lahy sy ho zanako vavy hoy Jehova tsy toa. Amen. Amen. Tonga zanak'Andriamanitra tsika, tonga mpiavana amin'Andriamanitra isika, manana firaisana amin'Andriamanitra isika satria efa vita fihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany. Amen. Toetra takian'Andriamanitra amintsika koa ho avy iny amin'ny raon'landra Jesosy dia fiangonana tsy misy pentipentina, tsy misy kendrikendronina no tadiavin'Andriamanitra amintsika. Indrindra voalazany teny soratra masina ao amin'ny Korintianina voalohany ndendreo jerentsika Korintianina voalohany toko 5:7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Esoriny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, arak'izay tsy misy mahasirasira anareo fa voavongo Kristy Paska ho antsika. Esoriny masirasira rehetra. Sitrapony tompo dia tsy ho ela ty hankalaza indretintsika ny fankalazana ny Paska izany. Tsy handalo fotsiny izany andro Paska izany ho fahazarana fotsiny fa kosa hiezaka sika hanamasina fiainantsika isan'andro satria masina Jehova Andriamanitra izay tompontsika.
Amen, amen. Rehefa manana zany isika dia zao, afaka manantona n'Andriamanitra amin'ny fahasahiana. Tsy misy afaka manameloka antsika intsony, manana fahasahiana isika sehona atrehan'Andriamanitra. Raha tsy manameloka antsika intsony ny ten'Andriamanitra, fa nantsika dia zao manana fahasahiana antsika sehona atrehan'Andriamanitra. Amen. Koa noho izany dia esoriny masirasira rehetra mba hovongana madio ianareo. Mila fiomanana ihany koa ny fiomanana eona amin'Andriamanitra raha ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy. Mila fiomanana izany. Sambatra ny ten'Andriamanitra sy manasa ny akanjony, ny akanjom-panahiny, akanjom-panahy voasasan'ny rano Jesosy, akanjom-panahy voadio voasasan'ny rano Jesosy, fo madio itoeran'ny fanamasina. Izany no andrasan'Andriamanitra antsika raha avy izy. Iseho amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, iseho amin'ny fahamarinan'Andriamanitra amin'Andriamanitra masina an'Andriamanitra anazy. Noho izany dia tsika koa dia mila isika mila anana izany fo madio, fo vaovao voasasan'ny rano Jesosy, fo madio itoeran'ny fanamasina izany. Tsy ny fahamasinana dia tsy zavatra ety ivelany, fa ao anaty mitoetra ao anaty izany fahamasinana izany, ary mivoaka ety ivelany. Koa dia fanamasina hiasa ao am-pontsika tsirairay avy. Asa diny fa masina Jehovah Andriamanitra iray tsy toa. Tsisy isehona atrehan'Andriamanitra isika. Ho fahazarana fisehontsika atrehan'Andriamanitra ka mbola hanana fo, mbola misakelika fahotana, fa conscience tsika fa zao hoe masin'Andriamanitra ka fotoana izay mbola men'Andriamanitra tsika, mbola sograsy n'Andriamanitra isika. Zao fotoana izao fotoana tokony hararotsitsika ny relation personnelle amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ny olona tsirairay avy dia tokony hanao dingana hanamasina ny fiainana atrehan'Andriamanitra, fa masin'Andriamanitra, masina Jehovah Andriamanitra iray tsy toa. Sotran'Andriamanitra tsika ny amin'izany teny fohy izany fanamasina hiasa am-pontsika tsirairay avy, fantatritsika izany androany fa hoe masina ny Andriamanitra eto-pontsika, ka mitaky fahamasinana avy amintsika Andriamanitra. Tsisy isehona atrehan'Andriamanitra amin'ny ota sasay isehona atrehan'Andriamanitra, fa hanamasina ny fiainantsika tsirairay avy. Dia hivavaka isika tompoko. Haleloia. Sotranao izay ray masina tsara indrindra hony amin'ny teninao izay mbola nomenao anay androany. Misotra fa mampianatra anay isan'andro ianao. Hitarika anay amin'ny lalan'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, satria Andriamanitra masina ianao. Tsy eto an-tany ihany no iainanay izany fahamasinana izany, fa iainanay mandrakizay izany miaraka aminao rehefa ho avy eny amin'ny raolanitra ianao. Terizo izay fanamasinao. Ianao fanamasina no ka hiasa am-ponay, ampio izay fanamasinao, hanamasina ny fiainana isan'andro, isan'ora, isan-tsekondra atrenao. Fa masina ianao, iaina amin'ny fiainam-pahamasinana isan'andro, fa masina Jehovah Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo antsakanay nanaovana izany vavaka izany. Misotra tompo. Haleloia. Amen. Dia sotran'Andriamanitra tsika, men'Andriamanitra fotoana afaka ny fampahery, dia amin'ny manaraka indray tahian'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Veloma tahian'Andriamanitra tompoko. Amen.